faly miaraka antsika mpanaraka an'ity serasera telo minitra ity indray amin'ity takarivarivy ity. Saika tsy resaka an'ity resaka politika ity ihany a, koa resaka politika izany no lazaiko androany a, satria mirila be le resaka politika any Madagasikara. Androany ianao mahita olona hoe afaka tsara, rapitra anao mahita olona hoe migadra, anao mahita olona hoe salama tsara, rapitra anao mahita olona hoe marary. Be da be zany zavatra mety mitrangy ka mety hoe tsy maharaka eo. Dia izay ny saka tsy resaka politika, ary tsy resaka politika an-dako mihitsy rehefa resaka tantara politika anankiray izay efa saika tsy ho resahako koa satria matahotra hoe sao dia ianaran'ny any Madagasikara ilay izy kanefa ny aho ho lazaiko ihany. Dia tsy inona izany fa tantara anankiray tany amina firenena asiatika anankiray, angambany asiatika ry zareo atao hoe Bagdad. Ny olona amin'ireo Bagdad ireo zany atao hoe Bagdadais mety hisy ifandraisany amin'ny malagasy ihany angamba ry zareo satria tsika moa ny ankamaroany dia asiatika ihany. Fa any amin'ny firenena Bagdadais zany efa mikarakara fifidianana koa ry zareo amin'izao. Dia ny olona mitondra eo misy fifandrifian-javatra kely, fa ny olona mpitondra koa amin'izao dia olona voafidim-bahoaka. Fa izany hoe ny tany amin'ny zareo zany nisy fanonganam-panjakana fa tsy ohatran'ny tany amintsika nandritra ny 5 taona be izao ny teteza mita. Dia le président ao ministra atao anatin'ilay teteza mita izy tamin'ny fotoan'andro amin'ny herintaona fifidianana any amin'ny zareo mitovitovy, saika misy fifandraisany amin'ny antsika tsy tadidiko ny volana. Fa efa manomboka manomana fifidianana koa ilay filoham-pirenena amin'izao. Dia izy moa zany noho ny zavatra mitrangy amin'ny firenena zany dia manomboka tsy dia tiam-bahoaka loatra zany ilay filoham-pirenena Bagdadais io amin'izao fotoana izao satria mitotonga ny tsy hita zany zavatra vitany tsy ohatran'ny tany amintsika. Dia manomboka mamingapingana an'ireo mpifaninana aminy izy zany amin'izao. Anisan'izany ohatra ilay mitondra firenena tamin'ilay tateza mita, iny zany ilay efa voafingapingana amin'izao. Ary ilay filoham-pirenena taloha izay voahongana koa ny andro zareo dia hoe latsaka ho fidiana indray amin'ny herintaona. Dia manomboka mamingapingana koa zany ilay filoham-perinasa amin'izao ny andro zareo. Fa ny fombany zany tamin'ity indray mitoraka ity tena zavatra hafa be mihitsy. Any amin'ny zareo misy an'izay tsy dia tena mitovy amin'ny Obianco antsika io zany anazy fa intelligence zany, izany hoe polisy izay mijery ny zavatra any ampotipotiny rehetrarehetra any. Anisan'izany ny resaka kolikoly ihany koa, mitovy teo amin'ny Obianco hoe misy resaka kolikoly koa afaka miditra lalina amin'ny fiainan'ny mpanao politika mihitsy. Dia amin'izao fotoana izao zany ny andro zareo nisy ramatoa izay nosamborina, tsy dia tena mitovy any Madagasikara fa ilay ramatoa nosamborina io tena olona mpanefoefo. Dia gaga daholo ny olona tao amin'ilay gaga daholo zany ny Bagdadais hoe fa maninona koa no ramatoa iny nosamborina nefa namanaman'ilay filoha ihany. Kay zany taty aoriana voaporofa hoe sarimihetsika be ilay sinema, tsy ohatran'ny any amintsika zany andro zareo fa tena tsapa ilay izy sinema satria kay io sapapitsikilovana io fa nifanaraka ihany tamin'ilay filoham-pirenena perinasa hoe andao samborintsika aloha ty olo ty fa ty aloha no azo samborina amin'izao noho ny zavatra ratsy nataony. Fa ny tena tanjona dia mba ahafahana manatsikafona ilay filoham-pirenena teo aloha sy ilay filohan'ny teteza mita teo alohan'ry zareo zany. Asiantsika aloha ty ramatoa ty dia tsy mahasamiteny ny olona fa tena miasa tsara mihitsy ilay polisy ilay sapapitsikilovana. Ka amin'izay fotoana izay raha ohatra ka manatsikafana ny zavatra atsy amin'ny anankiray atsy indray tsika dia anaiko azy fotsiny ny olona. Dia amin'izay traingo daholo izy roa terotsaka ao filoham-pirenena eo. Dia amin'izay zahako ihany no lany. Izay zany ny tetikasan'ny zareo tamin'izay fotoana izay. Efa saika tsy ho tantaraiko ihany ity fa ozako hoe sao dia ianarany any Madagasikara fa nefany mino aho fa tsy manao ohatran'izany any Madagasikara. Dia misaotra antsika rehetra manaraka an'ity serasera telo minitra resaka politika kely ity indray. Misaotra antsika rehetra manaraka indray, veloma tompoko.